Miarabantsika rehetra zany am-parantany aiza n'aiza ianao ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompony notonomoko amintsika hatrany amen. Satria mbola velona aina izaosianao mbola omeny Jesosy fotoana izaosianao amen. Fotoana hitsanganantsika, fotoana hitoriantsika ny filazantsara satria ho avy Jehoely ny tompontsika. Alleluia. Alohan'ny hitondrako ny nofo ny hafatra izay mentoa ivavaka antsika amen. Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra, ny Andriamanitra mpanjakany mpanjaka, tompony tompo izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana masina, izay mahery sy mahagaga, izay tompo sy be voninahitra. Halleluja. Jesosy mararo raha mitsangana eto dia anambara hitory ny alehibeazanao, anambara hitory amin'ny tsy mahalala ena dia efa mahafantatra aza Jesosy ny nofo izay omenao, satria ianao miteny amin'ny alalan'ny fomba maro isan-karazany ka dia misaotra indrindra tompo fa hiteny eto ianao, apetreo ihany koa ny nofoko ambany dia ambany ka tsy izany ho hita fa ianao ilay Jesosy Kristy tompo velona avy Nazareta. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. 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 Alleluia. Alohan'ny hitondrako nofo dia misy tenin'Andriamanitra zaraiko amintsika ato amin'ny Apokalipsy toko 12 andiny 12 ka hatramin'ny 13 amin'ny anaran'i Jesosy. Akiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary noho izany mifalia ry lanitra sy ianareo izay monina ao aminy. Alleluia. Loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisan'ny andro ary efa hitan'ilay dragona fanazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy. Amen. Amen. Dia tohizantsika io tenin'Andriamanitra io ato amin'ny Apokalipsy toko 12 Apokalipsy toko 12 andiny faharoa zany baketsika. Alleluia. Ary niantso tao amin'ny feo mahery izy ka nanao hoe ravarava Babilôna lehibe ka tonga fonenany demonia sy fieren'ny fanahy maloto rehetra ary akan'ny vorona rehetra izay maloto sy ankahalaina. Alleluia. Ary farany raisitsika dia ao amin'ny Petera voalohany. Alleluia. Petera voalohany toko 5 andiny 9 efa fantatsika tsara io tenin'Andriamanitra io. Alleluia. Amen. Petera voalohany toko 5 andiny 9. Tenin'Andriamanitra vakina amin'ny anaran'i Jesosy, maonona tena miambena fa ny devoly fahavalinareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay harapany. Amen. Alleluia. Reo tenin'Andriamanitra anankitelo reo zany no hitondrako an'ilay nofy. Apokalipsy toko 12 andiny 12 ka hatramin'ny 13 ary Apokalipsy toko 12 andiny 2 ary Petera voalohany toko 5 andiny 9. Alleluia. Ary manasanao ihany koa amaky ny baibolinao any atokantrano any. Alleluia. Efa elaela ihany ty nofo ty fa zay aho vao manana fotoana izarako amintsika mpiaino, izarako amintsika maneran-tany izay mihaino an'izao vidéo zao. Ny nofy dia tahaka zao le nofo. Ao anatin'iza matory dia nahita vorona, le vorona mainty dia manidina iny zany hoe zany matody
hitako eny amin'ny lanitra zany vorona mainty mandalo. Halleluia. Vorona mainty, vorona mainty. De eo akaikin'le vorona mainty zany sahala mahita hoe vehivavy, fa le vehivavy tsy fantatro, fa hitako zany sady hoe miaraka amin'ny vorona manidina zany vehivavy. Halleluia. Sahala alohan'izy ireo zany le vehivavy. Halleluia. De rehefa avy ao ny zavatra hitako zany nagagana, misy sahala ny zavatra mainty afafin'izy ireo, misy zavatra mainty zany afafin'izy ireo, alatsakin'izy ireo sahalan'ireny setroka reny izy afa mainty mainty. De ararakin'izy ireo ety zany ety ambony tany le izy zany eny ambony de sahalany hoe mandraraka an'izy de jerenao le izy setroka, sahalany setroka izy fa mainty. Amen. De rehefa hitako le setroka zany de niazakazaka zany aho, niazakazaka nilefa n'le izy zany, niala am'le izy, andositra. Amen. De naheno feo zao ny teny hoe, naheno feo zany amin'ny teny le feo hoe ahoana moa zany tiango satria le izy henoko amin'ny français, sarany français je connais les démons izy soulève, les démons soulève maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. De nilefa zay, nilefa. Alléluia. De nahitako mihitsy zany hoe le devoly zany mirongatra mihitsy am'izao vaninandro faran'izao zany tiany Jesosy ambara amiko, ambara aminao. Alléluia. De le setroka zay afafin'izy ireo, le setroka de le fandotoana anreto amin'ny rivotra zay iainantsika io atmosfera iainantsika io maloto, lotony izy ireo. Amen. Lotoiny izy ireo ary vorona ihany koa araka ny tenin'Andriamanitra zay ao amin'ny Apocalypse 7:20. De vorona maloto ampiasain'izy ireo. Halleluia. Maka endrika maro karazany zao amy alalan'ny biby, amy alalan'ny olona, maro fomba fiasan'ny Satana am'izao vaninandro farany zao. Amen. Na amin'ny alalan'ny vorona ara. Halleluia. Fa izy devoly fa maka endrika vorona. De le zavatra fafiny zao de fandotoana ty tany misy atsika ty. Halleluia. Izay ten'Andriamanitra atao amin'ny Apocalypse 7:20 de milaza hoe rava Babilona, rava ty tany misy atsika ty riavana malala. Halleluia. Tsisy azotsika antenaina tsony, tsisy azotsika anterana tsony. Halleluia. Vaninandro farantsika zao ary devoly tena hoe mirongatra, satria fantany izy fa ketsy isandro niaina zay nivakitsika tao amin'ny Apocalypse 7:20. De inona ataony manenjika atsika kristiana indrindra isika. Halleluia. Ka aoka atsika hiambina araka ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Petera 1:5-9 teo de niambena atsika satria akaiky ny tompo. De miriorio mihitsy ny devoly am'izao mitady zay harapany. Halleluia. Mitady zay halavony raha tsy miambina atsika, ka mila miambina mandrakariva atsika na amin'ny ora na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Halleluia. Fa ty tany misy atsika ty de efa hitantsika fa miapotika izy zao. Raha amin'ny tontolo ara-panahy de vita efa potika, fa amin'ny alano fita maso de ho tonga ihany koa zany na tiatsika na tsy tiatsika. Halleluia. Ka akehitrina de mbola meny Jesosy fotoana atsika am'izao de manamboatra ny fiainantsika, ny hoe iandrasantsika ny vian Jesosy de ny fanamboarantsika ny fiainantsika en règle, ny fiainantsika miaraka amin'ny Jesosy. Halleluia. Amen. De le zavatra afafin'izy ireo ne mandoto ny tontolo iainantsika. Hitantsika fa tsy hitatsony ny fahamarinana, tsy hitatsony efa lasa marina daholo ny zavatra na lainga de efa lasa marina de efa hoe azo atao. Lotony devoly mihitsy le setroka mainty de manambara le loto. Amen. Zay afafin'izy ireo ety sy eroa. Alléluia.
dia itsika nefa miezaka miala amin'izay zavatra zay mba tsy hikasikasika, mba tsy hiaroaro ao anatin'ilay fahalotona. Amen. Raha mamakytsika ny Apokalipsy 7:20 dia miteny izy amin'ny 14 hoe miala aminy ianareo ry oloko, satria mitsangana mihitsy ny devo Satana amin'izao vaninandro farany zao andavoana kristiana maro. Amen. Andavoana kristiana maro ka mba hiorona tsara tsika, hiorona ho Jesosy tsika, hiorona tsara ny finoatsika, ahery tsara tsika amin'ny fanompoana ny Tompo. Haleluia. Mba tsy ho tratrany zany fahalotona zay ataony Satana zany. Amen. Fanahy maloto satria fanahy le vorona hitako mainty. Haleluia. Mainty le izy. Dia salany misy vehivavy ihany koa fahitako ilay salany ireny fanahy vavin-drano zay ny hitako amin'le izy. Dia hitako mihitsy hoe mandoto le tany izy, mandoto amin'ny alalan'le setroka fafiny. Amen. Ry hava malala, tsisy ny fotoana, tsy manana fotoana tsony Tompo, fa izao no fotoana farany zay ifoazatsika. Haleluia. Dia mbola misy fotoana tsika dia amboarintsika ny fiainantsika, mitandrina tsika. Haleluia. Satria zavatra ho avy dia tena hoe hiamafy ny fiainana. Dia manao zay ho afany mihitsy, satria le devoly izy soulève, zay eniko amin'ny le démon izy soulève, zay le feo eniko. Itsangana mihitsy ny devoly zao satria fantany kely izay andro iainana, ko mampahiry atsika tsirairay avy. Haleluia. Hitandrina amin'ny alehantsika, amin'ny ataontsika. Amen. Mba samy miakatra atsika raha tonga Jesosy to. Haleluia. Dia voninahitra ho an'i Jesosy ririana ho azy etramintsara indrindra ho mandrakizay. Dia raha mbola tsy tonga Jesosy dia mbola mihaona eto indray tsika hitondra ny teniny zay ny hafatra zay ampitandremany atsika. Amen.